Mandeha be ny resaka amin'izao fotoana izao mahakasika ny fanondranana antsokosokony harem-pirenena ny hazo bolabola izany na ny andramena ny Ankolava Savelbert dia manohitra tanteraka izay fanondranana izay ary ratsaivina moa dia efa misy mihitsy aza ny anarana navoakany teo anivon'ity Ankolava ity ho topomarika ao anatin'izay fanondranana antsokosoko izay eo ihany koa ny fanadihadiana miandalana izay tanterahany avy amin'ity Ankolava ity. Efa ela no nanao fanadihadiana ary nanaraka ny raharaha mikasika ny raharaha andramena ny Ankolava Savelbert hoe Andriamatoa Victor Rong. Efa izy ozy ny anarana izay efa mivoaka tao anatin'izany. Manoloana ny fanadihadiana izay nataon'ny DST amin'izao fotoana izao ho an'ny Ankolava Savelbert dia tokony hamoaka pirofo mazava ary hanao fanadihadiana maro-potitra sy lalina ny DST. Io dossier naterin'ny président za vita any amin'ny tribunal reny nanareo mpanao gazety mahita anazy klasena fotsiny reny misy anaran'olona efa anatin'ireny dossier reny misy anaran'olona lehibe mpagnano an'ity bois de rose tia klasena fotsiny zany le dossier ka androany anao zavatra efa nataona efa ela fa ela dia aty amin'ny premier ministre no atao ana aza atao kely an'izany ary mahasarotiny anay zavatra ohatran'izany eto ny sasany hoe fiamatantana izy ity fa mialanina hoe fa fambany mena nefany nevatsika malala fa vatsy misy an'iny zavatra tambivaina tsy nidéclenche le tolony ka tiana fantatra fotsiny matompo premier ministre amin'izany eo mba misy apo ihany ndraiky tamin'ny fitolomana nefa kosa raha misy olona tia analan'ny premier ministre ka vita an'izany dia manasa anazy tanandroa zay ataovy rasany. Andriamatoa Raverson mpanolotra anara teknika eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana ny sady zanatany avy amin'ny mananaravaratra izay anisan'ny toerana isian'ny fanondranana andramena betsaka eto amintsika dia nitondra ny heviny. Bois de rose zay miboaka dia tamin'ny 2009 fa nandeha raha izy nagnano baraka premier ministre tata niajainy takeo manino am'izao dia alana baraka avy mavansilafy ny bany ve savy maomera ve tsy mety zay aminay tokony fanaty samy mavity tokony fanaty satria samy tompon-tanindrazaka aty i bois de rose iny tsy nitanarivo tsy niny akany fa tokony hoan'ny Madagasikara manontolo tokony zay ny samby hitoviziny fanatsara anazy tsy zany fa am'izao fotoana zao dia hoe mahay mafimafy zany tsy mitovy hevitra ty politika dia elimineny rangaty hampalalaka dia tiana atao. Anisan'ny olana nambaran'ireto tompona andraikitra ao amin'ny ministera ny tontolo iainana ireto ny fisian'ny tsokombakomba samihafa sy ny tsy fahampian'ny teti-bola ampiasain'izy ireo. Na dia izany aza dia mitohy fanadihadiana tanterahan'izy ireo mikasika ny raharaha andramena ary mitohy ihany koa ny asa ao anatin'ny comité de pilotage.